faly miona aminao ary miarabanao amin'ny alalan'izao fampavahana izao amin'ity alahady ho any sampatry fihity ho aminao sy ny akonanao ane ny fiadanany tompo Jesosy. Amen. Iantso sy hideran'ny tompo isika amin'ny famakina ny salamo 420 ka ny andininy 3 ka hatramin'ny 5 ary mandray ny andininy 9 ka hatramin'ny 10 amin'ny anaran'ny tompo manao hoe: iza no miakatra ny tendrombohitry Jehova ary iza no mitoetra eo amin'ny fitoerany masina, zay madio tanana sy mahitsy fo, zay tsy mananatra ny fanahiny ho amin'ny lainga ary minina amitaka. Andray fitahiana avy amin'ny Jehova izy ary fahamarinana avy amin'Andriamanitra ny famonjena azy. Asandrato ny lohanareo ry vavahady ary manandrata ny lohanareo ry vavavarina fahagola, mba hidirany ny mpanjakan'ny voninahitra. Izy ary zao mpanjakan'ny voninahitra zao: Jehova tompony maro, izy mpanjakan'ny voninahitra. Amen. Ny raha faraika amin'ny 700 ny andininy voalohany. Ivavaka isika. Andriamanitro, Andriamanitra ianao, mitady anao fatratra izahay, mangetahitanao ny fanahinay. Fa eto amin'ny tany maina sy mangetana tsy misy rano no misy anay. Miankohaka ino hatreny voninahitra ao izahay, ka manahatra ny anaranao masina. Manatrehanay Tompo, ary akasitrao ny fanompoana masina, entinay misaotra anao sy mankalaza ny anaranao. Amen. Ny raha 720 amin'ny 107 nataontsika aorin'izay dia hitondra antsika mivavaka sy hamaky ny teny avy amin'ny soatra masina. Ireo namana mpiara-manompo. Mbola hiaraka ivavaka sika tompo. Ray eo dia mbola zay raha mbola omenao indray izao fotoana izao ahafahanay mamaky sy mandinika ary mihaino sy mandray ny hafatra avy amin'ny teninao. Ka dia mangataka anao fanahy masinao mba hiasa mahery ato anatinay, ahaizanay mandray izany hafatra izany. Ka dia mitenena ary Tompo fa vonona hihaino izay mpanomponao. Amen.
Ny teny izay voalahatra ho vakiana dia hitantsika ao amin'ny bokin'ny Salamo, Salamo 8:1 andininy 420 ka hatramin'ny 720. Dia toizana ao amin'ny filazantsara araka ny Marka 1:20 andininy 1 ka hatramin'ny 1:20. Ary faranana ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy 5:20 andininy 1 ka hatramin'ny 4. Salamo 8:1 andininy 420 ka hatramin'ny 720. Rehefa hita dia vakiako amin'ny anaran'ny Tompo. Ity no andro nataon'i Jehovah, hifaly sy ho ravoravo amin'izao isika. Mifona aminao a Jehovah, vonjeo e. Mifona aminao a Jehovah, ambino e. Hotahinany azy avy amin'ny anaran'i Jehovah. Avy ao an-tranon'i Jehovah no hitsofanay rano anareo. Andriamanitra Jehovah ka mampazava antsika. Rohiziko fe ny fanantom-piravoravoana na dia hatreo amin'ny tandroko ny alitara aza. Andriamanitra ianao ka hideranao aho. Eny, Andriamanitra ka hanandratra anao aho. Miderahan Jehovah fa tsara izy. Eny, mandrakizay ny famindram-pony. Filazantsara Marka 1:20 andininy 1 ka hatramin'ny 1:20. Ary raha nanakaiky an'i Jerosalema tao Betfaga sy Betania any an-tendrombohitra izy, dia naniraka roa lahy tamin'ny mpianany Jesosy ka nanao taminy hoe, mankanesa amin'ny roa vohitra tandrifinareo roa, ary raha vao miditra eo ianareo, miaraka amin'izay dia hita zana-biriky mifatotra, izay tsy mbola nitaingenan'olona, vao izy ka eto ety. Ary raha misy olona manao aminareo hoe, ahoana no anaovanareo izao, dia lazao hoe, misy raha analan'ny tompo azy, dia avelany ho entiny ety, indray miaraka amin'izay izy. Dia nandeha izy ka nahita zana-biriky nifatotra teo alatrano aniran'ny varavarana teo an-dalana, dia novahany izy. Ary ny olona sasany teo nanao taminy hoe, ahoana no hamahanareo ny zana-biriky? Ary izy nilaza taminy arak'izay nilazain'i Jesosy taminy, dia avelan'ny olona handeha izy. Ary netiny teo amin'ny Jesosy ny zana-biriky, dia nataony teo ambonin'ny lambany, ary Jesosy nitaingina azy. Ary maro no namelatra ny lambany teny an-dalana, ary ny sasany kosa nampiahaka ratsan-kazo izay efa nalainy tany an-tsaha. Ary izay nandeha teo anoloany sy izay nanaraka tao aoriany dia samy niantso hoe, Hosana, isaorana anie izy avy amin'ny anaran'i Jehovah. Hotahinany ny fanjakana izay avy, dia ny an'i Davida raintsika. Hosana any amin'ny avo indrindra. Ary Jesosy niditra tany Jerosalema nakeo an-kianjan'ny tempoly. Ary rehefa nijerijery ny zavatra rehetra izy, sady efa hariva ny andro tamin'izay, dia niala izy mba amin'ny 12 lahy ka nakany Betania. Apokalipsy 5:12 andininy 1 ka hatramin'ny 4. Ary hitako fa nisy famantarana iray koa tany an-danitra, sady lehibe no nahagaga, dia anjely 7 izay nanana ny loza 7 farany, satria ireny no entina mahatanteraka ny fahatezerin'Andriamanitra. Ary nahita aho fa indro toa ranomasina fitaratra miaro afo, ary izay naharesika afaka tamin'ny bibidia sy ny sariny, ary ny isan'ny anarany dia nitsangana teo amoron'ny ranomasina fitaratra, nitana lokangan'Andriamanitra. Ary mihira ny firan'i Mosesy mpanompon'Andriamanitra sy ny firan'ny zanak'ondry, izy nanao hoe, lehibe sy mahatalanjona ny asanao Tompo, Andriamanitra tsy toa. Mahitsy sy marina ny lalanao, ry mpanjaka mandrakizay. Izany tsy hatahotra, ary izany tsy hankalaza ny anaranao Tompo, fa ianao ihany ny masina. Ary ny firenena rehetra ho avy ihany koa ka eo anatrehanao, fa efa naharihary ny fitsarana marina nataonao. Ray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Andray ny afatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra isika, ka ny teny izay akatsika ny toroteny anio dia ny Marka 1:20, ny andininy 1 ka hatramin'ny 1:20. Ao anatin'izay ibanjinantsika amin'ity volana ity, loha hevitra hoe
vavolombelon'ny fitanganan'ny tompony mino dia azo lazaina fa tia marika toko faraka ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatrakaraka ambin'ny folo ity dia fijoroana vavolombelona ataon'ny mino zay mampiavaka indrindra ny filazantsara ny marika amin'ireo filazantsara telo hafa dia ny fanehony fa Jesosy Kristy no tompo sady mpamonjy ary aminy ny asa nataon'i Jesosy no lehibe ka asongadiny kokoa mihoatra noho ny fampianarany ray amin'ireo asa vavolombelona zay ataon'ny mino no hitantsika amin'ity marika toko faraka ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatrany faraka ambin'ny folo ity ka azo omena lohateny mazava hoe ny fijoroana vavolombelona ataon'ny mino dia manaiky irahan'ny tompo na ny mino zay mijoro vavolombelona dia manaiky irahan'ny tompo ny hoe vavolombelona dia midika ho mpanambara marina zay fantany ary say maneo zany ampahabe maso ny fanekena anatanteraka ny iraka nampanaovan'i Jesosy izany no hitantsika ataon'ny reto mpianandreo lahy zay midika sahady ny fanekena izy ireo ny fahefana ananan'ny tompo amin'ny maha tompo azy ka ny voalohany indrindra dia izao naniraka anyreto reo lahy reto izy arak'izay hitantsika ny hoe dia naniraka reo lahy tamin'ny mpianana izy ka ny fanirahana dia miaraka amin'ny fomba sy ny fitaovana rehetra ahavitana zay ampanaovana sy ny fahefana feno anana n'ilay mpaniraka Jesosy dia manana fahefana feno any an-danitra sy ety an-tany ary ny fomba ihany koa ahavitana zay irany zany iraka izany zany no nitenenany hoe raha misy olona manontany anareo dia laza hoe misy raharaha analany ny tompo azy amin'izao alahadiny sampandry fizao ary meteza ianao anaiky hoiraka irahan'ny tompo zay ampanaoviny ianao dia mitory ny mahatompo sy mpamonjy azy mba hanafaka ireo zay mbola voageja ny finonompoana samihafa sy ireo mila vonjy no ireo zavatsarotra mbola mamatotra ny fiainany ankehitriny dia fantatsika fa miteraka orooro miteraka tahotra ny fisin'ny aretina zay ambara hoe Covid-19 manerana izao tontolo izao koa irahan'ny tompo ianao ampahery irahan'ny tompo ianao anome toky irahan'ny tompo ianao fa manana mpiaro zay mino azy ary afaka mamonjy azy eo natreny zava-doza rehetra toy ny aretina zay mahazo zao tontolo izao ary mahazo ny firenentsika koa ankehitriny fa ny faharoa dia izao toerana mazava sy asa mazava no anirahan'ny tompo ny mino mba hijoroany vavolombelona hoy ny tompo eo amin'ny andininy faharoa makanesa amin'ireo vohatra tandrify anareo roa va ao izy ka ento aty ny hoe makanesa dia mandidy izany ka reo iraka mba handeha sy findra toerana ary miainga amin'i Jesosy ny iraka rehetra tsy afaka mandeha tsy afaka mifindra toerana raha tsy efa ny rahan'i Jesosy ny vavolombelona mazava ny toerana le sy ny lalana izorana ary Jesosy dia milaza toerana mazava tsara zay ny rahany ho vavolombelona hoy izy eo amin'ny asan'ny apôstôly toko fahavalo asan'ny apôstôly toko voalohany ny andininy fahavalo hoe ary vavolombeloko ianareo any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatramin'ny farany tany ny hoe vahao dia midika ho mamany fantorana ka manafaka zay mifatotra mamela azy andeha ny zanabriky iray no mifatotra eto zay ambara fa tsy manana fahafahana voafeha sy voafefy io no asain'i Jesosy vahana mazava tsara no atao manatona ny zanabriky mandray ny tady mijery tsara ny fatorana mamazy araka ny vona ny tady mario tsara ry havana fa Jesosy tsy niteny hoe tapao ny tady
satria raha fanapahana ny tady dia tsy mama ny olana, satria raha tapaka azy ny tady ka afaka andeha ilay zana-boriky dia hitaritarika an'ilay tady izy. Zana-boriky tsy mitaritarika tady no entina eo amin'i Jesosy. Sary milaza ilay fihavanana ao amin'ny tompo, entinao amin'ny tompo izay nafahana mba iona aminy. Ry havana ankehitriny, ny mpino manerana an'izao tontolo izao, ary sika malagasy indrindra zay efa nanaiky an'i Jesosy tompo sy mpamonjy, dia irana hijoro vavolombelona ao anatin'ny fiarahamonina misy antsika. Anio ny maha-Andriamanitra an'i Jesosy, afaka mitondra fanafahana ao anatin'ny fiarahamonina, ampiaonan'ny olona amin'i Jesosy ao anatin'izao arety mandringana izao, mba hananany sy ahitany an'i Jesosy velona, ka tena hananany ny tena fiainana, ka tsy hahatonga azy ho toy ny sasany zay tsy manana fanantenana na very hevitra ka tsy mitoetra ny finoana intsony, ka tsy afaka maneho ny fiainana maha olombavonjy azy. Mazana dia misy olona manatina ny tompo miaraka mitady mamatotra azy, tsy fony ny fahotana, tsy fony ny ratsy, nefa manatina an'i Jesosy izy. Ireny no antsoin'i Jesosy hoe mpiatsara velatsia. Ilaina ny mamaha ireny olo ireny ho afaka nikofehy ny fiatsaram-belatsia, vaoa ny mifatotra ka eto amin'i Jesosy. Satria zava-doza ny oseho raha misy zana-boriky vahana fatorana fotsiny, nefa tsy entina na tsy tafahoana amin'i Jesosy, mety andeha amin'izay mahafaty azy izy, anekady, mety ho rembo ny ambody, ary mety indray azy ho toy izay tonga ao amin'ny famatoran'ny Satana indray. Manaiky ary ho iraka Andriamanitra, andeha mbola andeha ianao, ama ro mbola voagejany Satana, ka hitondra azy ao amin'i Jesosy. Ny faran'izay ambarany zao tenin'Andriamanitra izao, ny fijoroana vavolombelona ataon'ny mino dia manaiky ho fitondrana ny anarany ny Jesosy sy ame voninahitra azy. Hitantsika eo amin'ny andininy fahafito ny filazana an'izany. Ary netiny teo amin'i Jesosy ny zana-boriky dia nataony teo amboniny ny lambany, ary Jesosy nitaingina azy. Ny lamba dia milaza ny maha-olona izany, koa natolotra ny mpianatra ho fitondrana ny anaran'ny tompo ny maha-olona azy manontolo, ny fiainany rehetra. Ny zana-boriky izay nitondra ny tompo dia zana-boriky izay mbola tsy folaka, fa ny fahefan'i Jesosy no nampanaiky azy. Zay vita fihavanana amin'ny tompo dia afaka mijoro vavolombelona ny amin'ny fahefany, ka manaiky ho fitondrana ny anarany. Ny hitantsika arak'izany dia izay niakaran'i Jesosy tao Jerosalema, ka nanehoany maha-Mesia azy, ary netiny ireo zavatra ireo mba hanome voninahitra azy. Koa ianao izay manaiky ho vavolombelon'ny tompo azy, dia ampiasao ho fanomezam-boninahitra an' Jesosy ny fiainanao manontolo, ny herinao, ny fanananao, ny fotoananao, ny fahaizanao, fa izany no anananao voninahitra. Izany hoe toy ilay zana-boriky izay nanitsaka ny lamba sy ny ratsan-kazo, ka ny obiana niaraka tamin'ny tompo ihany koa. Koa ny fijoroana vavolombelona amamino ka anekena hitondra ny anaran'i Jesosy na anolotra ny fiainanao an'i Jesosy no ananana ny fahafianom-piainana. Koa raha manahaka izany ianao dia ataon'i Jesosy ho fanaka omem-boninahitra, ka na inona zavatsarotra sy zavatra diavintsika ankehitriny dia mahatoky fa vavolombelona ny amin'ny fandresen'i Jesosy Kristy, ny herin'ny fahafatesana isika na ny fitsanganany tamin'ny maty, izay midika efa fananantsika tsara ny fiainana tena ankehitriny. Mahare zary fa ny tompo dia momba izay irahany ho vavolombelona eo anivon'izao tontolo izao.
amen. Aorin'ny vavaka dia ny hira fa 376 ny andiny voalohany sy fahenina no ataontsika. Iaraka ivavaka isika. Ivavaka isika. Andriamanitro, misaotranao izay raha mbola menao zao andro, ora ary fotoana zao ahafahana midera sy mankalaza ny anaranao. Misaotranao satria ianao ny tantana, ianao ny vimbina, ka dia tonga amin'izany fotoana izany izay. Misaotranao manokana izay noho ny nampitondrainao, ny mpanomponao ny teny izay manambara aminay fa toy ny zana-biriky izay voafatotra amin'ny hazo izay, ka nanirahanao ndray olona hamaha izany ary hamahanay amin'izao arety mandoza coronavirus mahazo an'izao tontolo izao. Ary hiaraka hijoro vavolombelona miaraka amin'ny Jesosy Kristy amin'izao andro alahady ny sampandrofia izao. Misaotranao satria izany teny izany dia mamelona anay ary mamery anay fa izahay dia olombelona izay tsy mahasaraka anao, fa ianao no hery sy tanjaka ary ianao no ame anay izany hery sy tanjaka izany mba ho fiarovanay amin'ity arety mandozy ity. Ny dokotera dia mpitsabo ihany, fa ianao Jesosy Kristy no mpanasitrana, ka mino izay fa toy ny namahana amin'ny fatorany ny zana-biriky no amahana amin'ny anko izany arety mandozy izany, ka tsy ho anay malagasy irery fa ho an'ny izao tontolo izao, ka dia hiaraka hioby aminao amin'izay ampandresena an'izany aretin' izany. Vavaka izay ho an'ny mpitandronay manokana sy ny ankonany mba hanahery sy tanjaka ahafahany manatanteraka ny asa fanompoana izay efa niekeny teo amin'ny mason'ny olona sy teo amin'ny masonao manokana. Vavaka ihany koa izay ho an'ireo namanay rehetra izay manaraka an'izao tonom-bavaka izao, meo azy ny fahatokisana, meo azy ny fahendrena, ary meo azy ny fahaizana manaiky ny fandaminana izay apetraky nireo manam-pahefana mba hidiana amin'izany aretin' izany. Vavaka ihany koa izay ho an'ireo izay any lavitra maniry fatratra mba hiditra sy hiara-mivavaka amin'ny fiangonanao, kanefa noho ny antony manokana fantatrao dia tsy tanteraka izany, kanefa izay kosa dia manatanteraka izany ka dia mamahangy isan-tokantrano, mamahangy isam-batan'olona. Maro ny zavatra tianay ambara, kanefa fohy ny fisainanay, ka dia izany vavaka izany dia akampanay amin'ilay vavaka tsara indrindra izay fanampianarinao tamin'ny mpianatra fa izay manao hoe Rainay izay ny an-danitra, ho amasinana ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao, ety atantaky ny an-danitra, meo ananina sasazo anay, mamelany elokay, tahaka namelana zebelaka taminay, ary za mitondra ny fakampanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen.
ho tanteraka aminareo ane ny tsodrano zay omena sy tonoana mianarany Jesosy Kristy tombontsika. Ary Andriamanitry ny fahasoavana rehetra zay fa niantso anareo ho amin'ny voninahiny mandrakizay amin'ny Kristy rehefa niaritra foriana vetivety ianareo dia izy no atanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.